Ny fangatahana amin'ity volana janoary ity dia anentanan'ny Papa Ray Masina antsika hivavaka manokana ho an'ny firahalahiana am-pifankatiavana eo amin'ny samy zanak'olombelona. Amin'izany indrindra no amporiseny antsika mba hahalala sy ho tia ny hafa, indrindra ireo avantsika raha lahy sy anabavy avy amin'ny finoana na fivavahana hafa. Ato anatin'izao volana janoary izao raha teo mantsy no hivavahana ho an'ny firaisam-pinoana sy ny fandriam-pahalemana eran-tany. Asongadin'ny Papa Fransoa amin'izany ary ny encyclique farany soratany mitondra ny lohateny hoe fratelli tutti, firahalahian'ny rehetra, sy ny fanambarana momba ny firahalahian'ny olombelona ho an'ny fandriam-pahalemana maneran-tany sy ny fiara-miaina, izay nosoniavin'i Papa Fransoa sy ny Grand Imam ny Al-Azhar tamin'ny 4 febroary 2012. Amin'izao fiandohan'ny taona izao dia manentana antsika tokoa ny Papa hivavaka sy hitalao amin'i Jesosy manoloana ireo fanamby maneran-tany ankehitriny mba hirahina ao anatin'ny firahalahiana ny zanak'olombelona tsy misy avakavaka araka ny fomba manakolontsaina sy fivavahany avy. Amin'izao hafatra mety efa amintsika izao no ity tambazotra-pivavahana ity, ny Papa Fransoa dia mahita ao anatin'ny vavaka kofehy iray izay mampiray ny mpino. Ho azy ny tsy fitoviana eo amin'ny olona samy hafa fivavahana na miaina araka ny fomba mampanaony avy dia tsy tokony ho sakana naoviana ho amin'ny fanatrarana ny kolontsain'ny fiombonana sy ny firaisana, satria samy pirahalahy mpivavaka raha teo isika. Hoy ny Papa Fransoa hoe ny firahalahiana dia mitarika antsika hisokatra amin'ilay iray iombonana ary ahita ao amin'ny hafa toy ny piray tampo mifampisara ny fiainana, mifanoana, mifankatia, mifankahalala. Ary raha mahatsiaro ny Papa fa ny Eglizy dia manome lanja ny asan'Andriamanitra amin'ny fivavahana hafa, dia tsy tokony ho adinointsika hoy izy fa ho an'ny kristianina ny loharan'ny fahamendrehana sy ny firahalahiana dia tsy aiza tsy akory fa ao amin'ny evanjelin'i Jesosy Kristy. Eo am-pikarohana ny tena firahalahiana marina, ny Papa Fransoa dia manasa ny mpino hiverina amin'ny votoatin'ny finoana izay fehezin'ny fitsaoana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Toa mbola manamafy sy manentana ny mpino hatrany ny Papa hivavaka mba hanomezany tompo fahasoavana hiaina anaty firahalahiana tanteraka amin'ireo tapaka sy namana hafa finoana na fivavahana hafa amin'ny alalan'ny fampitsaharana ny fifanoherana na ny tsy fankazahoana ka fampitondra am-bavaka ny tsirairay. Taorian'iny taona 2020 izay nanamarika manokana ny fisian'ny valanaretina COVID-19 sy ny fiantraikany teo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy toe-karena, ity fangatahan'ny Papa ity, hoy mon père Frédéric Fornos izay tale iraisam-pirenen'ny tambazotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany, dia manampy antsika hatsapa tena ho toy ny pirahalahy mahakamo fandriam-pahalemana izay nanjary ny laila bebe kokoa. No marihiny manokana ny toko 9 ao amin'ny encyclique fratelli tutti ka nanasongadinany ny mahazava-dehibe ny fivavahana ho fanorenana firahalahiana sy fiarovana ny fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina.